Kristiana Mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandreketany Miaramilan Fahamarinana Edouard Ramiarinjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana misaotra anao mbola manaiky anjoy ny onjam-peo radio vomasoary misafidy izany maritrify izany ao anatin'ny ireo onjam-peo maro izay misy eto Madagasikara dia mankasitraka antsika rehetra ny ampitan-dramasina any koa izay inonay fa marobe nareo manaraka an'izao fandarana izao mankasitraka antsika rehetra ny amin'ny faritrany manohy ny fandarana isika ny fandarana Kristiana Mifampandroso moa no arahanao ankehitriny ny Miaramilan Fahamarinana Edouard Ramiarinjatovo no eto amin'ny fanolorana fa manana vahiny sika amin'ny tian'io ity dia ny fikambanana Kelimahefa asa efa reny sofinao ve izay anaran'izay mena fa efa heninao hoe amin'ny tian'io ity dia ho ampahafantarina amintsika bebe kokoa ny hoe inona moa izany fikambanana Kelimahefa izany ny tanjony ny antom-pisiny sy sisa sy sisa horentsika eo ihany amin'izay mety ho fanazavan'ny tompona ndraikitra mahakasika an'izany fa ny ivahiny hiaraka amintsika eto dia tsy iza akory fa Ratrema Gladys sy Andrianay Vosonadera na Derason aussi izay ny afantarantsika azy izy mianadahy zany no hiaraka hitafatafa idinidinika amintsika mpiaino radio vaovao masoa ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra zareo kosa aloha tsy manana an'izany fahatezeran'izany raha ny hitako eto akaiketo fa manana le Filipiana 4-4 raha zareo sa tsy zany eny ary dia arabaitsika izy tonga soa ao anatin'ny fandarana finaritra tompoko dia faly miaraba ny Edouard dia miaraba ihany koa ny mpiaino radio vaovao masoa rehetra toraka izany faly miaraba ny mpiaino dia faly miaraba ny Edouard faly indray tonga eto hitondra aminareo ny momba ny Kelimahefa sy izay tafatafa iarahanan'ny Edouard. Izay indrindra tonga dia ho resantsika ary iza moa izany Kelimahefa na inona moa ilay Kelimahefa Ie, voalohany indrindra aloha ny zavatra rehetrarehetra rehefa miforona dia nisy tantarany sy hoe ivo ny orenany daholo. Dia ho an'ny Kelimahefa manokana izany fahatsapana avy aty amiko ilay izy izay mpitarika sy ohatrany hoe nanorina moa izany tamin'ny voalohany ity hoe fikambanana Kelimahefa ity. Tamin'ny faha 7 taonako dia maty ny reniko dia zavatra tena nanamarika be ilay izy satria raha 7 taona tsisy reny izany efa azo lazaina hoe tena misy ratra mipetraka ngeza be satria amina vanim-potoana anankiray mbola tena ilana mihitsy izany hoe renim-pianakaviana izany. Dia teo indrindra no nitezain'ny zokoko lamatoa mivady izany Ratrema mivady dia ny zavatra tsapako tao anatin'ilay fitezana tsy nijery amin'ilay maha hoe mahatra sy ilay hoe azo lazaina hoe nandalo fisedrana sy fahasarotana be zareo fa ohatra nisy maso hafa mihitsy ny sokatra tany am-pony izy mivady satria nahita izy hoe afaka mandeha lavitra amin'ny alalan'ny fitezana ankizy sy miaraka amin'ny ankizy dia ohatrany hoe mba nitezainy teny dia nisy fandarana moa tamin'izany tao amin'ny televiziona malagasy nanomboka fa 7 taona mihitsy nanao an'ilay izy dia natosiny nanao an'izay zavatra izay dia lehibe tao anatin'ilay fandarana mihitsy ny ako ary tena hita taratra mihitsy hoe any amin'ilay lafin'ny fitenenana sy fandraisana fitenenana ny tena nomen'Andriamanitra betsaka ho amanokana sy nanamarika anamanokana. Dia rehefa ny lehibe dia tena tsapako be mihitsy ilay izy hoe raha tsy nisy an'ireo olona nijery nahita an'izay maso hafa izay mihitsy hoe tsy zaza anankiray ity na dia mandalo fahatrana zavatra tena sarotra ary dia misy harena miafina ao anatiny dia mety zavatra hafa mihitsiny fa vokatry ilay lalovako izany dia tena tsapako hoe tena ilaina kay ny manana zoky anankiray tena mahita an'izay harena ao am-ponao izay harena napetrak'Andriamanitra ao aminao izay. Dia rehefa lehibe dia izao no tao anatin'ny foko hoe za koa mba teo mpanangana olona ohatran'izany. Ohatra ny nanangana an'ireo zokiko anahy izany izay inoko moa fa avy amin'Andriamanitra ihany koa satria ny zavatra rehetrarehetra izay tonga eo amin'ny fiainan'olona anankiray na dia tsy fantany aza dia misy fitondran'Andriamanitra. Dia eo izany nipoitra ilay faniriana hoe
rehefa mba lehibe koa zany de mba haka ny toeran'izy ireo satria natsangana ako de lasa tafatsangana somatsara de ozy avy rehefa lehibe koa za de zao indray no ataoko haka ny toerandry zareo indray de za indray mba hanangana an'izay olona ohatra de teo ny poiran'le hoe Kelimahefa satria tamin'izahako 9 taona zany azo lazaina hoe mbola zaza nefa efa tena afaka nanao zavatra de zay ny poiran'le anarana zany hoe na de kely ary ianao de afaka mahavita zavatra de zay natonga ny namorona n'le anarana de ny zavatra nataoko tamin'izany rehefa tonga ny sabotsy de nakakisy tany am-piangonana vitsivitsy de miaraka mianatra tenin'Andriamanitra zay de teo amin'izay nanomboka nijerevako hoe way misy mahay mihiraka reto ankizy reto misy mahay mitendrika reto ankizy reto ary misy havanana ka reto raha ikabary de nakapampianatra de rehefa isaky ny sabotsy zay mibahana betsaka ny vavaka sy ny fiarahana mihevitra hoe inona daholo ny sitrapon'Andriamanitra fa indrindrindra ihany koa ny trandraka ny talentan'le ankizy de lasa namoaka alboma lasa afaka nihira mihitsy moa le ankizy taty aoriana de teo zany le hoe andao zany tena atao inoako hoe antso avy amin'Andriamanitra mihitsy atao fikambanana tena mitsangana ara-panjakana mihitsy de amin'izao fotoana zao zany Kelimahefa tsy hoe zary erisaky ny sabotsy any an-tranontsony fotsiny sisa fa tena efa fikambanana mitsangana mihitsy de zay ny tena tanjony hoe anangana anareo ankizy mba ho lasa mpitondra fanovana eo amin'ny sehatra izay niantsoan'Andriamanitra azy. Oviana zany ny tena niorenan'le fikambanana? Tamin'ny taona 2024 no niandoha no zay mihitsy zany ny vanim-potoana hoe nitsanganany ny hoe maha-Kelimahefa anazy. De tao anatin'izay nitsangana ny fikambanana izay araka nambarateo hoe nanomboka tany amin'ny Gladys Rery no nanatanteraka an'ilay antso na iasa izay napetraka Andriamanitra tao anatinao de ahoana indray ny fomba nijerena zany ireo olona anampy any Gladys hiara-iasa tao anatin'ilay fikambanana? Omeko any zokotera angamba mamala le fanontaniana satria izy moa zany zao ny filoha-pitarika ny fikambanana Kelimahefa amin'izao de izy indray zany no tena mandrindra ny hoe manahoana sy manahoana ny fiara-miasa eo anivon'ny Kelimahefa sy hoe inona daholo ny zavatra atao amin'ny maha-Kelimahefa anay zany ao anatin'ilay fikambanana. Iny ary tery? Misaotra indray na may fitenenana tena izany tokoa misaotra an'Andriamanitra manokana mihitsy noho ny amin'izay fo na hoe vesatra napetrany tany Gladys izay de ny tompo moa miteny hoe manana olona maro izy eto amin'izao tontolo izao de nanomboka tokoa izy fa ny tompo no nitarika anay nampiona anay taminazy tamin'ny alalan'ny fampiofanana raha somary ampiko kely fotsiny le fanazavana de nanomboka ny Kelimahefa tamin'ny Gladys de nanao club izy rehefa nanao club izy de nihitatra rehefa nihitatra le izy de tsy aran-drery tsony de betsaka ny ankizy efa natsangany tao amin'le club nanampy anazy betsaka koa ireo olona mety hoe teny ampandehanana teny zany ohatran'ny hoe coachena na hoe nitarihana de ireny olona ireny zany no tsy latsofina tety sy teroa de natonga le hoe ay tokoa misy an'ity zavatra ity de io tokoa rehefa misy antso napetraka Andriamanitra tany anatinao de tsy miala iny fa ny fotoana fotsiny ny Andriamanitra mamaritra anazy hoe rovina ianao mahita sy hoe rovina ianao makaisa ho anay manokana zany za modera natsona amin'izao hoe hitarika ny Kelimahefa de fantatro hoe tany ampon'Andriamanitra le izy de tamin'ny fotoana anankiray nampioniny tamin'ny alalana asa niarahana de tao anatin'izay nahita hoe manana antso ho an'ny ankizy tokoa izaho idera de sehatra anankiray ahafahako manompo zany le izy miserviravina ve zay tokoa satria zay ny antsoan'Andriamanitra de natonga le olona zany de Andriamanitra no mitondra ny tsirairay teny tsy efa ny teny nionana de ny fanojo le fo te hanompo satria mahatsiaro hoe manana sehatra tokony hanompona ny tsirairay de ho anay manokana manompo eny anivon'ny ankizy de resy lahatra tamin'le vina hoe ny ankizy tokoa de manana ny lanjany eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ka tsy tokony atao hoe miandry kely ianao fa aloha mihitsy aloha ianao rehefa lehibe fa de zao teny zao hoe zaza zao izy de omena ny sehatra na omena ny anjara toerana tokony misy azy de izay indrindra natonga le izy hoe nisy fotoana Gladys nitarika an'le izy fa
fa mba hoe raha tia handeha lavitra dia mandeha miaraka, fa raha tia handeha aingana dia mandeha irery. Dia tia handeha lavitra izy a, tia handeha lavitra izay ao anatin'ilay izy a, dia tsy maintsy miaraka en équipe zany. Dia misaotra an'Andriamanitra fa ny tompo nitondra ny olona tsirairay a nameno an'ilay Kelimahefa. Ny tiana iaviana zany amin'izao hoe Kelimahefa dia fikambanana anankiray mihitsiny. Raha ohatra ka hoe Gladys ny mpanorina dia mpikambana ao anatiny izy, mpikambana mpanorina, fa misy singan'olona maromaro zany a mandrafitra an'ilay hoe Kelimahefa. Eo amin'ny resaka fomba fiasanareo anatin'ilay Kelimahefa, satria resahana teo tany amin'ny voalohany nanangona ankizy dia tao niaratra hira dia nanatra nitrandraka retalentany ankizy samihafa dia nitatra nefa izay fikamarana Kelimahefa izay fa tsy nijana tao anatin'ilay club kely nambarany Gladys teo a. Dia ohatrany ahoana izany fomba fiasan'ny Kelimahefa entina mpitana n'ilay fitorinana ilay fanabeazana an'ilay ankizy? Izay indrindra hoe nanomboana aloha dia ilay hoe club na ilay hoe fionana amin'ny ankizy amin'ny fotoana voafaritra. Dia rehefa nihitatra mibetsaka ny ankizy dia tsy voatana rehetra intsony, fa natao indray zany amin'izao hoe andery ampiofanina ireo izay olona manana asa fanompona amin'ny ankizy, na mpampianatra sekolalady na moniteur na eny, fa ny ray aman-dreny aza dia mifanerasera amin'ny ankizy. Na dia Edouard raha mahita ankizy dia tianay hoe anana izay maso hoe manandanja ny ankizy. Dia lasa velatra zany ny activité hoe tsy nijanona tamin'ny club fotsiny, fa hoe andao hampanao formation satria tsy ho arakitsika ny ankizy rehetrarehetra. Nefa misy olona koa manana fo amin'ny ankizy dia andao ireny olona ireny andeha omena fampiofanana. Dia ny activité any Kelimahefa ankoatra ny club zany dia mampanao formation. Mampanao formation ny olona izay misehatra eo anivon'ny ankizy, mety mpampianatra sekolalady, mety olon-tsotra fa manana fo amin'ny ankizy, mety hoe mpampianatra dia mampiofana, anisan'ny activité. Ny resaka ihany koa teo hoe ny ankizy amin'ny lafiny manontolo, amin'ny lafiny rehetrarehetra, fa tsy sanatria fotsiny hoe ity singy ity ihany na ity singy ity ihany, fa manana lafim-piainana maro ny ankizy. Dia amin'izay tratran'ny Kelimahefa dia lasa koa zany Kelimahefa manao famahanana na hoe fidin'ny programma moa izy amin'ny teny vahiny, fa hoe zay tratra rea dia andao atao. Izay zany ny tany ampon'ny Kelimahefa. Dia manao club zany Kelimahefa, manao formation fa manao famahanana koa. Dia ankoatran'izay ny ankizy moa tsy hoe eto Antananarivo ihany, fa manerana amin'ny Madagasikara. Dia eo indrindra hoe Andriamanitra o Jesosy ahoana ny atao hanatrarana ny ankizy manerana amin'ny Madagasikara, dia misokatra ny amin'izay fomba rehetrarehetra ahafahana miasa manatratra ny ankizy zany ny Kelimahefa. Inona ny mety hoe vokatra efa hitanareo hatramin'izay nisy ny Kelimahefa izay ny lalana mety ny fandiavana ihany koa tao anatin'izay fotoana ny orenan'ny Kelimahefa izay? Vokatra aloha zany voalohany indrindra aloha vokatra zany dia hoe ny olona nibeazana, ny ankizy nibeazana atao amin'ny Kelimahefa aloha zao efa lehibe daholo, lehibe tiako ambara hoe efa betsaka ary miditra amin'ny sehatry ny tokantrano mihitsiny. Ny zavatra tsapanay ao anatin'ilay izy dia lasa hoe tafalatsaka tany anatin'ny fony zareo koa le fitiavana manompo eo amin'ny sehatry ny ankizy. Dia maro amin'izareo lasa tena hoe nanangana fikambanana koa hoentina hanasoavana ny ankizy. Misy amin'izy ireo lasa tena hoe mpitarika eo anivon'ny sekoly alahady ny any amin'ny fiangonana misy anazy. Izany hoe le olona le mibeazina mihitsy zany no tena hita hoe nisy akony le fitezana maharitra izay natao tao amin'ireo ankizy ireo. Tsy nijanona amin'ilay hoe olona fotsiny, fa raha hiteny koa tsika hoe ny fampitaovana izay zaraina manerana Madagasikara dia anisan'ny tena dingana ngeza be ataon'ny Kelimahefa koa zany no hoe tsy mampiofana fotsiny fa misy koa ny fitaovana, misy an'ireo boky izay amatsianay zany ny olona te hitory ny filazantsara. Dia tsy voatery moa Edouard hoe te hitory ianao dia tonga dia manan-javatra be, fa le etaeta apetraka Andriamanitra ao anatin'ny fo. Fa ny Kelimahefa indray zany dia tena miezaka hoe raha namen'Andriamanitra etaeta ianao dia izay indray afaka manampy anao hoe reto misy fitaovana, dia ireo fitaovan'ireo hoentinao hitoriana ny filazantsara, hananganana ankizy any amin'ny sehatra samihafa izay esanao. Dia ireo fitaovana izay nizarainay zany hatreto
de efa mahatratra mananika ny any amin'ny 4 millions isa any ny fitaovana zaraina ho an'ny ankizy manerana Madagasikara. De anisan'ny ohatry ny hoe fifaliana lehibe ho anay koa zany satria izay mandray ny tenin'Andriamanitra moa mandray ny Kristy de fandraisana anjara lehibe na ataon'ny Kelimahefa koa zany zay. Eo amin'ny sehatry ny hoe famokarana indray de efa misy album eo amin'ny 7 eo. Misy hira 12 avy ao anatiny novokarin'ny Kelimahefa mihitsy eo entina nimpona ny fiangonana sy ny olona rehetra miasa eny anivon'ny ankizy satria tian'ny ankizy foana moa le mihira de ohatrany hoe tianay koa zany hoe mba tsy miverina foana ny hira efa fatao fa misy koa ny hira vaovao entina de reny hira reny zany tsy nitazomina hoe ho an'ny Kelimahefa fa nozaraina isaka mampiofana izay de mizara foana hoe misy andreto ireto so de mahaliana anareo fa azonareo atao tsara mihira azy any amin'ny sehatra misy anareo de mamokatra koa zany zay andreny karazana hira reny de mba ahafahan'zareo hoe manana rakikira mihitsy anampiana ny ankizy tsy nijanona teo amin'ny hira fotsiny nefa le izy satria mivoatra foana moa le resaka fitaovana omena tamin'ny voalohany zay boky fotsiny fa rehefa avy eo taty aoriana samy nahatsapa zany hoe aika misy faritra eto Madagasikara tsy mamaky teny sy manoratra mihitsy kay le ankizy de reny ve zany de tsy hotratrarintsika fa de hitentsika hoe tena tsy manan-javatra izay ho atolotra ho anareo de teo zany nipotra hoe nisy indray ny projection zany hoe film malagasy mitantara ny fiainan'i Jesosy Kristy fa amin'ny endrika dessin animé 3D le izy mety tsara amin'ny ankizy de io ndray koa zany ny fitaovana efa ananan'ny Kelimahefa mihitsy hoe hoentina mitety andreo faritra isan-karazany ahafahana mampita an'le filazantsara na de ho an'ny olona mety hoe tsy afaka mandray an'le boky aza de misy koa moa zany ny karatra zany hoe le tantara ao amin'ny baiboly mihitsy no mivadika karatra misy saran'le tantara ao amin'ny baiboly de iny no entina hitantarana ny filazantsara ihany koa de azo lazaina hoe vokatra daholo reny fa ny tena mahafaly anay indrindra de le hoe le olona niofana taty aminay lasa misy fahatsarana ny club misy anazy any amin'ny rehetrarehetra misy anazy any de tsy arinay hoe ho voatanisa eto moa hoe firy fa milina aloha efa tratranay lavitra be ny olona niofana niaraka tamin'ny Kelimahefa zany de ny fifaliana indray de hoe zareo indray no mampiofana olona vaovao na mandray ankizy vaovao de tsy hoe Kelimahefa rehetra zany fa le fiarahantsika miasa ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy no tena misy vokatra rehefa misy fiaraha-miasa ohatran'izay. Raha raisinareo ataontsika asa ataon'ny Kelimahefa misy fandaniana be dia be zany tao na ny fividianan'andreo fitaovana samihafa izay nentina na hely amin'ny olona niara-niasa ireny misy mpanohana manokana ve zany ny Kelimahefa? Zay zany aloha voalohany aloha tena maha hoe vina avy amin'Andriamanitra anazy de mila matoky an'Andriamanitra aloha ianao rehefa miatrahan'Andriamanitra vina mantsy ianao de Andriamanitra mihitsy ny mamatsy ny vina fa tsy de hoe ianao loatra ny andeha hikaroka hoe misy famatsiana ve ariana famatsiana arisy ary fa vokatra ny fahasoavan'Andriamanitra moa satria nino ianao hoe andao atomboka Kelimahefa zany tsy hoe ny andro vola tonga zay vao nanomboka fa tena hoe andao tonga de manomboka aloha de hitan'Andriamanitra izay fonao izay de rehefa nanomboka ianao de nisy tokoa ny mpanohana hoe afaka tena ohatra zao raha miteny any Edouard hoe namatsy 4 millions olona izay amin'ny fitaovana tsy ny Kelimahefa akory no nanatotan'ilay izy na nanao an'ilay izy fa manana partenaire zany izay misy hoe One Hope International na izay mpanompon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra vina ihany koa izy mahakasika an'izay hoe ny ankizy tsirairay mandray ny tenin'Andriamanitra de zareo zany no mamatsy ny fitaovana ho an'ny Kelimahefa fa zahay akory tsy manana an'le hoe vola mihitsy zany ho entina hoe anaovana an'le fanatotana an'le fitaovana fa mandray an'le izy isa-taona zany zay de ny andraikitry ny Kelimahefa kosa de manaparitaka an'le fitaovana ho an'ireo olona izay tena hoe manana fo izara an'le tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy. Resana teo hoe niara-niasa tamina fikambanana nampiofana tamin'ireo fikambanana samihafa ianareo ahoana zany ilay fepetra takianareo azahoana miara-miasa raha misy fikambanana natahaka izany mitady an'ilay fampiofanana avy amin'ny Kelimahefa? Amin'izao moa misaotra an'Andriamanitra fa tena mivelatra ny asa de ny amin'izao ankehitriny izao raha ohatra ka hoe misy hoe olona te hiofana na te handray fampiofanana eo anivon'ny Kelimahefa de misoratra misy formulaire misy fisoratana anarana fotsiny zany hoe tsy fisoratana anarana moa zany fa hoe fangatahana fampiofanana
dia mameno an'ilay fangatahana fampiofanana fotsiny izy a. Tena any am-ponay aloha zany dia hoe izay mihitsy ny hoe tsisy afaka ny ametra hoe inona moa ny antson'Andriamanitra ho anao na ho anao, fa miezaka foana izay hoe mampita amin'ny olona n'ilay fampiofanana na le hoe izay bagage efa men'Andriamanitra taty anatinay a. Dia avy eo izay miezaka koa mandeha ohatrany hoe mikoatrise zany raha ohatra hoe amin'ny teny vahiny, na hoe mandeha manaraka anazy amin'ilay asa fanompoana ataony. Ny tiako aviana zany dia hoe ny olona rehetra mahazo miofana raha mahatsiaro hoe te hiofana, avy eo moa izy mahita hoe tena natsoina amin'ilay asa fanompoana ho an'ny ankizy, fa izahay tena hoe misokatra amin'ny fampiofanana na fikambanana na fiangonana na olon-tsotra aza, fa fotsiny hoe misy critère ohatrany hoe vondron'olona ohatran'izao, ohatrany hoe ataontsika hoe 12 ve 20 ve, fa na ahoana na enao rery aza dia afaka misoratra anarana aloha, dia rehefa fentsika le isa dia atsoinay enao hoe andao hiofana fa efa feno le nombre. Ny sara ny alohan'ilay fikambanana? Tsy tena mametraka saran'izay satria antso le izy, asa fanompoana le izy, dia ohatran'izay le niteny Gladys teo izay hoe rehefa Andriamanitra no manome dia izy no mamatsy. Raha misy fangatahana zany ataon'ny olona dia mampiseho anazy zay hoe reto ny fandaniana, ame ohatra hoe ny déplacement anay mankany amin'ilay toerana ohatra, na hoe satria tsika hiofana mandritra ny andro dia misy sakafo atoandro. Ireny zany ny angatahana hoe misy fandraisana anjara azonareo atao ve, fa zany kory tsy midika hoe tsy ataontsika le izy raha sanatrika tsy misy, fa mifampiresaka zany ao anatin'le taratasy fiainona moa misy an'izay hoe raha misy an'ireto zavatra samy hafa reto iza amin'ireo ny afaka hiantsoroanareo na iza amin'ireo ny afaka ataonareo dia avy eo mandinika ny fanatanterahana anazy tsika, fa tsy tena misy sarany hoe tsy maintsy zao na izao. Tao anatin'izay fanatanterahana, ny fiofanana, ny fanatanterahana, ny fitoriana filazantsara, satria araka nambaran'ny rahalahy Edouard teo tonga hatrany amin'ny faritra rehetrarehetra trany ianareo manely ny filazantsara, nambaran'ny ranabavy Gladys teo hoe misy azany amin'ny toerana tsy mahay mamaky teny inona reny mety sedra efa nilalofana, ny sakana ihany koa mety tsy nahatanteran'ilay asa. Ny hitako hoe sakana voalohany indrindra aloha zany dia olona aloha anankiray, satria ama hoe vina amin'ny asa fanompoana amin'ny ankizy anazy dia ianao zany mila tena mitondra mambavaka mihitsy ny hoe tena mihoana amin'ilay olona tena manana izay fo izay, satria raha ohatra zany ilay olona ka tsy tena hany ny asa fanompoana hifotorany dia manjary lasa ohatra ny hoe misy fanerenankolaka zany, dia ilay izy koa ohatra tsy mety hety mihitsy rehefa ohatra hoe tsy ilay olona fa mandray fotsiny ilay olona hoe aleo fa te hanao an'ilay izy fotsiny izay, fa hafa mihitsy zany rehefa hoe olona tena voantso aloha manao an'ilay antso. Dia anisan'ny sakana anankiray zany hoe be dia be tamin'ny fampiofanana nataonay rehefa tonga ao anatin'ilay fampiofanana mihitsy ilay olona vao mba hita hoe ary za ohatrany tsy ao mihitsy ohatrany tsy atao anatiko mihitsy ny kay ilay antso an'ny ankizy, dia azo lazaina hoe sakana ilay izy, satria ianao zany tena mila mangataka amin'ny tompony vokatra mihitsy hoe Andriamanitra ampio izay mba tsy hoe andeha fotsiny dia alefana ihany fotsiny ilay izy izay tonga eo zany dia tonga soa daholo, fa tena lasa nametraka mihitsy izay hoe mba tsy isian'izay sakan'izay dia zavatra voalohany ataonay foana rehefa mihaona amin'ny ankizy dia hoe mahazava-dehibe ny asa fanompoana amin'ny ankizy dia ianao hoe mahatsiaro hoe voantso. Izay zany aloha zavatra anankiray. Sakana faharoa anisan'ny tena hitanay koa dia ity lalana eto amintsika ity aloha Edouard dia tena hienjana be, satria ianao zany vao miala 20 kilometatra fotsiny eto Antananarivo dia efa mahatsiaro an'izany hoe be dia be mihitsy ny lalana, tena raha tsy manana katikatara ianao tena indraindray raha sarotra be. Dia misy fotoana zany voangana mihitsy lasa tsy maintsy hoe helikoptera mihitsy ianao vao mety hoe manatratra faritra anankiray, na ohatra hoe tonga any ianao dia mbola tsy maintsy mandeha tongotra 2 andro sy 3 andro indray izay vao afaka manatratra tanàna manaraka. Dia anisan'ny tena sakana koa zany ny resaka lalana aloha eto Madagasikara ho an'olona mpanao asa fanompoana amin'ny ankizy ohatranay ohatran'izao raha ohatra zany izay ka tia hanatratra ny ankizy rehetra dia na any amin'ny faritra tsisy pahitany dia Andriamanitra mahita an'iny ankizy iny, dia tsy maintsy ho atao zany izay fomba rehetrarehetra hoe na dia tsisy lalana ary na mandeha tongotra ary na dia tsy maintsy misy tena hoe ahoana moa zany tsy fandavan-tena tsoa fa tena sakrifisy mihoatra mihitsy avy any aminao
dia ny sakana rehetrarehetra ho anay entina ianarana sy ekarana daholo, dia isaorana an'Andriamanitra zany hoe rehefa ny sakana teo amin'ny Kelimahefa amin'ny resaka lalana dia noentina teo amin'Andriamanitra ilay izy dia misy ny olona mpiara-miasa indray hoe izay tena amin'izany mihitsy ny fototra iasanay, izay tsy eto Antananarivo loatra fa mandeha helikoptera mihitsy ny ataonay, dia faly be izany izay rehefa tafahoana amin'ny olona ohatran'ireny, olona ohatranareo mihitsy ny tena tokony miara-miasa aminay koa satria tsy tratranay ilay ankizy ihany nefa tianay mba hoe handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Eo amin'ny fahasamihafana ny anaram-piangonana sy ny sisa. Kelimahefa aloha izany tsy mivohy doctrine manokana fa nantsoin'Andriamanitra ny Kelimahefa mba ho mpanangana an'ireo olona mpanabe ny ankizy sy mpanangana ankizy mba hahatonga anazy hahatsiaro sy hahalala ny antom-pisiny eto amin'izao tontolo izao. Io antom-pisiny io tsy voatery hoe anaram-piangonana anankiray manokana no mamoaka ny antom-pisiny maha-olona, fa izy sy ny fahafantarany tenany manokana sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra dia be dia be ny zavatra mivoaka sy mivohitra ao anatin'izay. Zahay zany rehefa miara-miasa amin'ny olona tsy mahaliana anay loatra kory ary hoe fiangonana vaisa moa nareo, fa ny tena be ao anatin'ny fonay dia hoe niza olombelona eto ambonin'ny tany na tsy manana fikambanana ary izy dia manana ankizy izy ao an-trano, noho izany mendrika izy handray an'ilay fitezana ankizy dia tsy sakana ho anay ny anaram-piangonana ary tsy mivohy fiangonana manokana anankiray ny Kelimahefa fa fikambanana misokatra amin'ny olona rehetra. Nisy fotoana rena laza be mihitsy ny Kelimahefa, dia nisy fotoana ohatran'ny nangina tsy fantatro tao anatin'ny firy-taona izay taiza ny Kelimahefa, dia mety misy ary nametraka fanontaniana hoe mbola misy ny Kelimahefa ka zareo mbola tao ihany. Eny tokoa, nisy fotoana tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, eny be mihitsy ny Kelimahefa hoe izany ny Kelimahefa fa manao zavatra, ary izay indrindra nahatonga ilay hoe Kelimahefa Gladys, dia mbola io Gladys dia mbola ity ny Kelimahefa fa efa be mahefa izay kelikely daholo ihany ka fa ny zava-misy fotsiny dia ity hoe Andriamanitra koa manamboatra, manana ny fotoana ny Andriamanitra, dia manimba ihany koa raha ohatra ka hoe andeha amin'ny herin-tsaina sy ny fahalalana be fotsiny fa rehefa ozy izy ny tompo hoe mipetraka aloha, mangina aloha dia mangina aloha izany. Dia tao anatin'izay indrindra nisy fanavaozana izay tena inonay fa avy amin'Andriamanitra, dia izay mahatonga ilay fa maninana koa hoe dera no mitarika nefa ny Gladys mimpanorona, fa io moa izany hoe amin'ny fikambanana anazy dia nisy fanavaozana be dia be no entina teo anivon'ny Kelimahefa. Amin'izao sisa izao izany raha maheno nareo hoe Kelimahefa dia tena hoe fikambanana anankiray misy fitarihana olona maro fa tsy hoe Gladys akory. Izy tena eo foana amin'ny mampanorona anazy ary tena tany pony nametrahan'Andriamanitra ny leviana dia miserviran'izay vision izay. Fa kosa ny voatra ny Kelimahefa izany en tant que fikambanana, dia izay mahatonga ilay hoe nisy fotoana nikonokonina ahoana ny hahatsara ny fikambanana, dia efa mahatsiaro hoe afaka mandeha tsara indray izao dia indreto izahay vonona ny hanompo anareo amin'ny sehatra ny asa fanompoana amin'ny ankizy. Dia izay no nahatonga ilay hoe teo hita be dia nangingina dia izao hita indray efa vonona izay hiara-dalana aminareo amin'izay tokony atao rehetrarehetra. Izany hoe niomakomana ny andeha lavitra dia somary nanomana kely ny zavatra hiafahana miainga vaovao indray. Dia tafiditra ao anatiny koa moa izany hoe izay moa ilay izy ianao izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra miaino foana hoe aiza ho aiza isika izao. Nisy fotoana tokoa izany ohatrany hoe izay ilay hoe ozy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny fotoanany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Misy fotoana tena ohatrany hoe ny fantoka betsaka any amina resaka hetsika ny Kelimahefa, tena ohatrany hoe mifeno sy tady be Mahamasina, isan-taona matsoina daholo ny pasteur rehetrarehetra dia omena fitaovana, tsy hoe ratsy akory ilay izy, fa amina vanim-potoana anankiray koa anatin'ny fanompoan'Andriamanitra mametraka fanontaniana ianao hoe misy fotoana mamety ny hetsika fao be, ngeza be izay mazava ho azy tsy maintsy malaza be ianao rehefa manao hetsika fao be satria ngeza be ilay zavatra ataonao dia hitan'ny olona rehetrarehetra izany. Fa misy fotoana koa nefa ianao mametraka fanontaniana hoe hatraiza ny vokatra tena tiana
andehanana sy tiana hotratrarana. Ao anatin'ny hetsika mantsy Edouard, rehefa manao hetsika zany ianao dia zavatra atao anatin'ny iray andro ilay izy na tapakandro, zavatra tonga dia tena hoe mety misy fandaniana be dia be ao anatin'ny andro anankiray. Dia iny nefany tsy voatery afaka hiteny kosa aloha tsika hoe nanao hetsika anankiray dia misy fiovana ao amin'ny fon'ny olona anankiray, fa manomboka zavatra anankiray ianao dia rehefa avy eo tsy maintsy hoe misy zavatra maharitra amin'izay ataonao aorianan'iny. Dia ho an'ny Kelimahefa manokana zany tonga amina fotoana anankiray mihevitra indray izahay zao hoe ahoana ny anaovana zavatra maharitra. Izay no mahatonga anay hoe raha mampiofana tianay kokoa zany hoe raha ohatra izay ka hanao fandaniana ngezabe amina andro anankiray dia aleonay manao fandaniana amina ray aman-dreny ao anatin'ny 5 taona fa misy vokatra ngezabe ao anatin'izay. Dia izay zany nahatonga anay koa hoe mihevitra be zao hoe raha vao miara-miasa izay zao dia apetraka foana hoe farafahakeliny 5 taona tsika miara-ketona dia ho leo anay ary aloha nareo fa izay ny fomba fiasa satria efa hitanay loatra le vokatra amin'ilay hoe manao zavatra maharitra. Dia tsy hoe ratsy ny teo aloha fa misy fifindrana araka ny fitarian'Andriamanitra ihany koa hoe ohatry ny ahoana indray ny ahafahantsika mandroso amin'ny tsaratsara kokoa ao anatin'ilay fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Amara-parina sady ny fandarantsika amin'tiany hoe tiry izy menadaha marobe ny zavatra efa rentsika teo sy ny zavatra mbola ho rentsika ihany koa satria mbola isy ny fandarana manaraka izay rahantsika amin'ny reto namantsika ireto fa amin'tiany hoe ity faraparantsika ny isa fandarana. Misokatra indray ny fiara-miasa amin'ny Kelimahefa arak'izay nambaran'ny mpitarika teo mety afaka mahazo ny lahara-pifandraisana amin'ny Kelimahefa ve? Eny tokoa afaka mahazo ny lahara-pifandraisana. Izay koa moa manana page Facebook Kelimahefa Ministries, izay ny page Facebook-nay izay itenenanay anareo hoe tonga soa manoratra ao anatin'izany page izany fa misy mahita foana. Ho an'ny laharana tarobia mety hoe azahoananay dia ny 3462 041 84 3462 041 84. Dia manantena ny fandray ifanerasera aminareo dia ifampitatana sy fanoana amin'izao asa fanompoana ny antsony tompo antsika izao. Mankasitraka indrindra nareo mianadaha izay ny vahiny tao anatin'ity fandarana Kristiana Mifampandroso ity teo zany Ramatoa Ratrema Gladys teo ihany koa Andriamatoa Andriana Efsona Dera na Iderason osisitsika. Mankasitraka nareo izay nizarany amin'izay vina sy ny amin'ny tsarofatatra mahakasika ny Kelimahefa izay dia mampahery anareo koa amin'ny asa lehibe izay tanteranareo satria hoy izy Jesosy hoe tiava ianao fa ny ondro kely koa tena misy andraikitra ngezabe zany mamahana ny ondro kelyn'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ao anatin'izay dia mampahery sy mirary soa tompoko. Dia misaotra ny Edouard ihany koa niaraka ny tafa taminay tamin'ny androany dia misaotra ny mpiaino rehetrarehetra dia manonona ny fiadaran'i Jesosy Kristy ho anisa tokantrano. Kristiana Mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandreketany Miaramilan Fahamarinana Edouard Ramiarinjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Mifampitantana